andao hiara entana andao avotana ny firenena mampiasantsika amin'ny tokony ampiasana azy ny volam-panjakana Josan'ny-bahoaka ny lahara-pahamehana Dioary Paoly Rabary laharana fahavalo amin'ny Bilitatokana. Amin'ny taona 2024 no farany ampiasan'ny fanjakana malagasy taratasy eo amin'ny raharaham-panjakana rehetra. Amin'ny taona 2024 dia tsy hisy intsony ny acte de naissance, certificat de naissance, bulletin numéro 3, fanaovana dossier isaky ny asa-panjakana rehetra, isaky ny birao-panjakana rehetra. Tsy misy intsony ny filaharana momba ny taratasy, tsy misy intsony ny sonia ary anaty zéro, tsy misy intsony ny fivezivezena isaky ny birao-panjakana. Ny antony ianao dia satria ametraka an'ilay ordinateur, scanner isaky ny fokontany isika, isaky ny commune isika. Ny asa-panjakana rehetra dia tokony ny asa izay mandalo amin'ny teknôlôjia. Ka sahala aminareo, sahala amintsika mandefa amin'ny vola, manao mikiki crédit, mampiasa Facebook, sahala amin'ireny nanaovantsika ny asa-panjakana rehetra. Efa misy teknôlôjia izao. Eo ny teknôlôjia ny panneau solaire, ahafahana mampiditra jiro isaky ny fokontany manerana ny nosy. Eo ihany koa ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny ordinateur sy ny scanner, ahafahantsika manafoana tanteraka ny resaka fampiasana taratasy isaky ny birao-panjakana. Sady aingana ny asan'ny fanjakana, no foana ny kolikoly, no tsy mandany vola ny fanjakana amin'ny fampiasana taratasy. Anjaran'ny fanjakana mitady hevitra mba ahafahan'ny malagasy miditra ao anatin'ny atao hoe Banque Nationale des Données. Ometsika iray volana ny vahoaka, isoratra anarany isaky ny fokontany, dia izay. Tokony irindra isosa ny fikarakarana ny taratasy-panjakana rehetra satria mampiasa ny teknôlôjia vaovao isika. Fanjakana mitsitsy mitsinjo ny vahoaka. Fanjakana tokisa ny vahoaka. Fampivoarana ny maolona. Sehatra sy andraikitra ho an'ny tanora sy ny vehivavy. Fampitombona ny famokarana. Faritra mizaka tena. Madagasikara matehonina. Madagasikara misokatra amin'ny teknôlôjia. Andao hiara entana ametraka ny tena fanovana ifotony.